Raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no masin'i Jehovah hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'ny Jehovah ianao ary asandratro amin'ny havoan'ny amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Isaia 40:17 andiny 7:10 sy 8:10. Andro fahafinaretana sy fitahiana. Inona zany? Dia mbola mifampitohy ihany dia tsy inona fa ny andro sabata, andro fahafito. Andro manokana mihitsy, andro izay miavaka amin'ny andro rehetra izany, andro fitsarana izany. Ary ny lohateny dia hoe andro fahafinaretana sy fitahiana satria notahian'Andriamanitra ny andro sabata. Genesisy 2:2 ny andininy 1-7 no milaza an'izany. Ary Andriamanitra dia nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Dia miantso antsika ihany koa ny afatra zany amin'ity an'io mba ahita sy atsapa fahafinaretana ary handray fitahiana rehefa mitsahatra amin'izany andro sabata izany isika. Ny andron'Andriamanitra mantsy io andro sabata io fa tsy androntsika izy io. Ary tsy isika no mifidy ny andro izay hitsarantsika hoe ity andro ity ny andro no mety hitsara na hoe ity nefa nahazatra anay mba hitsarana sy hivavahanay. Tsia, fa Andriamanitra mihitsy no nanome ohatra ho an'ny olombelona ny amin'ny fitsarana. Ary Andriamanitra mihitsy no nanokana andro mba hitsaharana dia tsy inona fa ny andro sabata, andro fahafito izany. Ary satria andron'Andriamanitra ny sabata fa tsy androntsika, raha mandika izany isika dia toy ny mangalatra amin'Andriamanitra. Zay le hoe mandroba an'Andriamanitra isika satria mampiasa ilay andro ho an'ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay tompony. Aza adino anefa fariavana amin'ala fa andro izay notahiana izany andro sabata izany. Dikan'izay dia Andriamanitra dia mitahy manokana an'io andro fitsarana, andro sabata io. Ka izay miditra ao amin'izany fitsarana izany, araka ny voalazan'ny Hebreo 4:7-7-10, izay miditra ao amin'izany fitsarana izany, tahaka an'Andriamanitra izay nitsahatra tamin'izany andro izany, dia mandray fitahiana manokana mihitsy avy amin'Andriamanitra. Koa aoka ny fivavahana sy ny fiankofana ary amin'Andriamanitra no ho ataotsika mandritra an'izany andro fitsarana izany. Ary aoka tsy atsapa hoe mavesatra na manasasatra ny fiankofana amin'Andriamanitra mandritra an'izany andro sabata izany, indrindra moa ho an'ny zanakitsika izany. Fa tokony ho fitahiana ho an'ny zanakatsika tokoa ny sabata ary tokony ho andro fifaliana izany andro sabata izany. Ry havana malala, Jesosy rehefa tonga tety ambony tany dia nanome ohatra ny amin'ny fitandremana ny sabata. Raha ohatra ka nataon'ireo fariseo toy ny zioka ny fitandremana ny sabata, dia Jesosy kosa nanome ohatra ary nanatanteraka ilay teny izay efa novakiana ao amin'ny Isaia 4:15 ny 7-10 manao hoe raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao, tsy manao izay tianao atao amin'ny andro masina, tsy mandehana amin'izay lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao. Aoka tsy ampianatsika mihitsy zany ny zanakitsika hoe tsy mahazo mifaly rehefa sabata, na hoe tsy mahazo mivoaka ny trano rehefa sabata, dia lasa mavesatra ho an'ireo zanakitsika ireo
izany hoe fitsarana amin'ny andro sabata zany, kanefa andro fahafinaretana, firavoravona sy fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ny andro sabata. Jesosy mihitsy aza moa rehefa tonga sabata dia nisy fotoana zay niaraka tamin'ny mpianana izy ireo, nakena amoron-drano izy ireo nandritra ny sabata. Ina moa no tianao aseho am'zany? Tianao aseho am'zany dia nentin' Jesosy mihitsy teo anivon'ny zavaboary mba hanehoany Jesosy amin'ireo mpianana ireo, hamerenany Jesosy sy hampatsiahivany Jesosy an'ireo mpianana ireo lay Andriamanitra zay namorona an'ireo zavaboary eo. Zay manakaiky kokoa dika zay de hoe nentin' Jesosy nanakaiky kokoa an'lay Andriamanitra mpamorona an'izao rehetra zao ny mpianany rehefa tonga sabata ka nentiny teny amoron'ny zavaboary, tena amoron-drano izany. Dika zay dia tsy voatery zany ho ao anaty trano mihidy na rindrina efatra ozy izy ny fitenitsika mandrakariva no hitandremana sy hitsarana am'izany andro sabata izany. Maro no milaza fa hitandrina sabata izy ireo raha mety aminy zany, kanefa tsy atsika ane sabata e, andron'Andriamanitra ny sabata, tsy azonao atao ny maka an'izany sabata izany ny toy ny tsy fahazahoanao mangalatra ny zavatry ny hafa. Voatokan'Andriamanitra sy no amasin'Andriamanitra mihitsy mantsy izany andro sabata izany, dia anjarantsika ary adidintsika mihitsy ny mitandrina ary indrindra manome voninahitra an'Andriamanitra ary manao izany andro izany mba ho fahafinaretana sy ho fitahiana. Andeha hivavaka isika. Raina sy ny an-danitro, ampianaro izay mba hitandrina ny sabata araka ny sitraponao tokoa, ka ho andro fahafinaretana sy fitahiana ary ho andro fifaliana ho an'ny tsirairavana izany andro sabata izany, indrindra andro zay atonga anay hanakaiky kokoa anao, atsapahanay indrindra ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.